Ary raha vavinarara da malala ny tompo meo fiderana meo an'Andriamanitra ny fiderana hidera ho azy ny androm-piaina antsika rehetra na amin'ny molotritsika eo na eny an-dalana tsika afaka midera raha ohatra ka hoe anaty fiara ianao alefaso ny fiderana amen anomezanao voninahitra an'Andriamanitra. Halleloia. Ary ho antsika koa izay mpidera ny olona masina izay mpidera itsika izay fiangonana mpidera manome voninahitra an'Andriamanitra dia tokony hanome voninahitra ny vatana ny tenantsika io tsika satria tempolon'ny fanahy masina Jesosy ianao mila hoe fitafiana mendrika no antsika midera an'Andriamanitra. Ataontsika ho ny midera an'Andriamanitra nefa tsika mitanjatanjaka. Anao idera an'Andriamanitra tsika mipolipitra amin'ny zipo fohy na manao pataloha. Ny fiderana an'Andriamanitra dia manambara ny fanomezanao voninahitra azy. Anao me voninahitra ny mpanjaka anao fitafiana mendrika. Ny akanjo fotsy teneninao tsy nanao akanjo fohy ny hantona ny olona eto fa lava. Amen. Karaha tsy hitantsika hatramin'ny satroka raha tena hoe ny ankoky izy ireo na tsipy izy ireo ilay satro-boninahitra teo amin'ny eo anolohan'ny seza fiandriana masina. Amen. Aiza ho aiza ny fiderana ataontsika ankehitriny an'izantsika voninahitra an'Andriamanitra. Tsy vitany mandindy ihany eny. Mandiny manome voninahitra an'Andriamanitra mandiny anjely fa tsy trop. Misy manao midin'Andriamanitra fiderana dia mpilalaka amtsapiky fa natao ny fideran'Andriamanitra fiderana mendrika mountain fiderana afaka mihetika fa tsy dia hoe ny vatanao manontolo hetsikанao. Amen. Fa lasa manaraka ny fandininy izao tontolo izao koa ianao amin'izay ao mihetsika voninahitra ilay Andriamanitra ao amin'ny fiderana ataontsika. Halleluia. Amin'ny fiderana ataontsika mihetsika voninahitra izy. Hajaintsika izy. Hajantsika ty tenantsika ty izay ny foronina izy namorona an'io. Raha hajaintsika io tenantsika io dia mila tafitsika tsara. Amen. Tsy miboriboridana raha andeha hisaotra sy hidera an'Andriamanitra ianao. Anao ny asan'Andriamanitra ianao. Indrindra zany hoe Andriamanitra masina mpanjaka zany zava-mananay na hitantsika hatramin'ny elatry ny rakofana zava-mananay ho mainka amintsika izay no ariny tany. Halleluia. Ho aisoanao izany tenin'Andriamanitra izany mba tena hiaina amin'ny fiderana marina tsika. Mba tena hiaina amin'ny fiderana fanomezana voninahitra an'Andriamanitra tsika. Halleluia. Hidera azy, ankalaza azy amin'ny fitafiana mendrika. Miaina mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Halleluia. Izay tsika afaka hanome voninahitra azy fa tsy ao anatin'ny fahotana. Milalao fahotana nefa andeha hidera azy. Fa olona matahotra an'Andriamanitra. Halleluia. Amen. Izany afatra ny fanahy masina amintsika amin'ity androandroany ity. Mino fa nandray ianao. Za koa dia nandray ihany koa. Halleluia. Dia maranako azy fijoroana vavolombelona kely ao anatin'ilay fiderana zay zany fideran'Andriamanitra zay. Izy fotoana ny deran'Andriamanitra tena hoe ao anatin'ny fanatrehany fiderana moa zany efa nazavaiko hoe tsy resaka hoe midera ihany fa ao anatin'izany ny vavaka. Ny vavaka dia ny fisaorana, ny fifonana, ny fanahy masina, fangatahana rano Jesosy. Dia ao anatin'ilay midera an'Andriamanitra tena tsapako mihitsy hoe misy manatrika. Halleluia. Tsy haiko hoe ahoana ny teny anazy hoe misy présence ny olona mihitsy hoe miditra ao anatin'ny trano. Tena zaho anatin'ny tena fanatrehana. Izany hoe izay no tiako mihitsy hoe atongavana eto hoe ny midera an'Andriamanitra miditra amin'ny fiderana fanatrehana, miditra amin'ny fifohana sy ny vavaka ataontsika dia tokony tena hifantoka antsika any amin'ny Jesosy. Mifantoka antsika any aminy. Fa rehefa mifantoka antsika dia mahatsapa ny fanatrehana dia hoe ety an-tany ary tsika dia tsapantsika manatrika antsika izy. Halleluia. Fa izaho anatin'ny vavaka dia henoko mihitsy hoe misy olona mipetraka eo manatrika an'Jery. Tsy tako maso aloha. Fa tena hoe ianao mahatsapa zany hoe misy olona mahatsapana hoe misy présence-na olona zany tsapanao. Fa tena tsapako misy olona mipetraka eo mijery.
Haleloia. Izany rehefa ianao mifantoka ao amin'ny fiderana, mifantoka amin'ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Faharoan'izay koa, nisy fotoana koa zaho anatin'ny mifantoka ny mideran'Andriamanitra, hitako tena imazy hitako misy sakamo salametsy haiko nanjerina ino makanjo fotsy dia sara milahatra izao milahatra dia miondrika ohatr'izao dia misetroka miakatra sara hoe misetroka miakatra miditra izao tsy nahita fa tsy izay. Aleluia. Dia nitako izao hoe misetroka miditra dia izaho anatin'ny fanatreny dia taitra ao anatin'ilay izy mivavaka maina. Aleluia. Voninahitra moa an Jesosy regany. Izany no tiako ambara hoe ao anatin'ny fanatrena sy ny fiderana dia manatrika Andriamanitra amin'ny fiderana. Ao anatin'ny fiderana tsika tsy mieritreritra hoe ianao midera ao dia mieritreritra sakafo, mieritreritra vady, mieritreritra ny rakoto, mieritreritra no afantony fifantohanao, ny ofisainanao any amin'ny Jesosy. Izay ilay hoe manatrika anao miatrika amin'ilay seza fiandrianana masina, afantony mihitsy hoe miatrika amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra masina azy. Aleluia. Fa ho tsapanao mihitsy ny fanatreny fa maniraka izy mianjely, midina izy manatrika an'ilay fiderana ho entina. Aleluia. Dia voninahitra an'Andriamanitra regany ho azy hatramin'ny taona indrindra mandrakizay. Samy tany mitovy daholo tsika. Amen.